Anio alakamisy faha 9 ny volana Aprila taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masindajoany nalaina tao amin'ny toko 7 andininy faraka amin'ny 30 hatramin'ny faha 9 amin'ny 30. Ny iray tiany zanaka ka napetrany teo am-pelantanany ny zavatra rehetra. Tamin'izany andro izany Jesosy nanao tamin'ny Nikodema hoe izay avy any ambony no ambonin'ny olona rehetra, fa izay avy amin'ny tany dia tany, ka ny ety an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra no ambonin'ny olona rehetra, ary izay efa hitany sy reny no ambarany, nefa tsy misy mandray ny fanambarany. Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra, satria izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomen'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tiany zanaka ka napetrany teo am-pelantanany ny zavatra rehetra. Izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita ny fiainana fa itoeran'ny hatezeran'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.